eo amin'ny taranjahantolona dia navita ny fivorimbeny ihany koa zareo avy eo amin'ny fédérationna mbola tsy misy aloha ny fifidianana raha ho an'ity fédérationna ity raha ny fitsipika amin'ny fe azy ireo fa ny fivorimbe ara-potoana no nitantaran'izy ireo ka mbola nahazo ny fitokisana avy amin'ireo régiparitra niflo mpitantana izany fédérationna izany. Voalohany indrindra aloha dia nahazo ny quitus 100% ny fédération malagasy ny taranjatolona nanoloana ny rapport zay natao nanoloana ireo fikambana amin'ny assemblée générale izay hoe fikambanam-ben'ny ligue paritra rehetra zay mandrafitra ny fédération malagasy zany ary tao anatin'izay ihany koa dia ny vohitra fa sy mbola miatrika fifidianana kalohany eto anivon'ny taranjatolona atoato ny antony dia satria ny statut anay izay vao tamin'ny 2010 ary fin 2010 vao mise en œuvre dia efatra taona no faharitan'ny tao-piasan'ny fédération ary novalidé ny assemblée générale tamin'izany fotoana zany sy ny solitera ministère izay statut izay manan-kery amin'izao fotoana izao zay ary efa novalidé ny fila ihany koa izay nanitrikitrika tanteraka ny fila fa dia sy misy azo ioarana io voalazan'ny statut io fa dia amin'ny fin 2014 zany vao tapitra ny mandan'ny fédération ary 2015 vao hiatrika ny fifidianana manaraka ny eto anivon'ny fédération. Feno dia feno ny taom-pilalaovana amin'ny saison 2013 io satria dia hiatrika isika ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika any Tchad any amin'ny mois de mai ary akoatran'izay dia ny tena anisan'ny goavana indrindra ihany koa dia ny fiatrehantsika ny Jeux de la Francophonie any France amin'ny mois de septembre zany hoe io championnat d'Afrique izay toto catégorie any Tchad io dia épreuve qualificative ho an'ny Jeux de la Francophonie zay zany ny goavana indrindra ka hiatrehana an'ireo enjeu goavana be ireo dia efa miomana ny fédération dia n'izao ary profon'izany vao avy nanao zay zao stage de détection des talents des jeunes talents miaraka amin'ny formation des cadres zay niarahana tamin'ny fila expert en fila Didier Favori ary niarahana ihany koa tamin'ny coopération française izany ino izy ty fanokafana sy stage maromaro zany dia mbola hiatrika an'izany ihany koa amin'ny 2013 io maromaro ary hoeritreretina ny andanana any amin'ny province amin'izay misy province anankitelo zany zao no efa ciblé tao aorian'ny science de travail niarahana tamin'ny ambassade de France sy ny coopération française izay mifanometana satria partenaire atao anatin'ny fédération ny lutte toy izany ihany koa moa ny fédération française de lutte izay any France zany mazava ho azy fa tandalana ny eto anivon'ny fédération ary mipetraka marindrany tsara ny rafitra sy ny texte rehetrarehetra mahakasika an'izany voalazanao zany dia misy ny sazy izay efa nilatsaka ho an'ilay atleta izay solitena malagasy tany a Londres no ny antony izay efarahany be sy ny maro no mahafantatra moa zany akoatra izay ho an'ny ligue n'Analamanga manokana izay niteneninao dia ny assemblée générale ihany koa no nandray fepetra ho famerenan-dohana koa ho fanabeazana fanairana laklosy fanairana ho an'io ligue n'Analamanga io ny voalohany indrindra dia ny ligue n'Analamanga dia azo eritreretina hoe ligue fantôme hatramin'ny 2004 nakatey satria dia tamin'ny 2004 zareo no manana certificat de conformité farany nouvelle élection zay natao taorian'ny 2004 nefa tamin'ny 2010 zay nahalan'ny tenanay ary nahalany ihany koa ny président ligue rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia tsy mbola manana certificat de conformité ny ligue n'Analamanga sy misy na assemblée générale sisy ninona kanefa raha fa manakihana dia tsy mieritreritra an'izany irrégularité marobe zay mipetraka mampametra-panontaniana ny rehetrarehetra amin'izany ka ny tenanay dia tsotra mampanabe ny tenanay ary mpitarika ihany koa atao anivon'ny fédération zay mipetraka amin'ny toeran'ny ray aman-dreny dia misy ny karazana fampatsiahivana ny zareo Analamanga amin'ny alalan'ny lalàna mazava loatra ka ny assemblée générale no nidécidé ny sanction zay mifanandrify amin'ny filoana Analamanga no ny antony zay fitratrevatra sy ny affirmation gratuite sy ny accusation gratuite zay nataony ombieny